Miarabantsika mpiray-tanindrazana amin'izao herinandro vaovao zao indray. Inona ny zavatra tiako lazaina amintsika androany? Ny tiako lazaina amintsika androany dia hoe raha mahatsikaritra nareo fa tena tsy mba mahay maka lesona izay olona mitondra ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao. Inona mahatonga amin'ny teny hoe tsy mahay maka lesona? Tsy mahay maka lesona satria tsy haiko, izaho aloha tsy mbola teo amin'ny fitondrana ka hoe inona raha mahatonga an'izany. Fa rehefa tonga amin'ny fitondrana tokoa ny olona dia lasa tsy mahatakatra intsony ilay tena zavatra tadiavin'ny vahoaka. Magaga, tena magaga mihitsy izany hoe lasa tena ohatran'ny hoe miaina amina planeta hafa ilay olona rehefa eo amin'ny fitondrana. Tsy zaka ve ilay fahefana sa hoe matsiro loatra arak'ilay filazako hatramin'izay. Fa zavatra mahagaga mihitsy. Tamin'ity herinandro ity dia tsoriko aminareo nisy maromaro ny olona ao amin'ny fitondrana dia niantso tamin'ny messenger dia somary mitovitovy daholo moa ny firesaka izy ireo tamin'izany. Misy tena olona ambony dia ambony fa tsy teny anarana. Dia rehefa nandeha ny resaka dia hoe ohatran'ny masika be ilay zavatra teneninao, mba fantatrao moa fa midestabiliser ny firenena zao zavatra ataonao zao, be dia be ny mpanaraka anao nefa ny taritinao any amin'ny fanakorotanana ny olona. Dia gaga be hoe ahoana moa izany? Fangamo taminareo olon-tsotra, mbola olon-tsotra anie nareo tamin'ny mbola ataontsika hoe 3 volana lasa hoe olon-tsotra nareo, miaramila tsotra nareo. Fa tsy hoe efa mitondra fanjakana, ankoatran'ireo mpilalao politika efa lamba maloto mbola mijanona ireo moa, fa ny ankabeazan'ireo ataontsika hoe ao anatina ministera sy nareo 5 lahy mitatan'ireo tsisy nalala nareo talohan'ny inona lasanan'ny Ngarajoely iny. Dia nareo ve taminareo olon-tsotra dia tsy nalala hoe tena enjana be tokoa ka izany fanjakazakan'ny vahiny tao Madagasikara izany? Tsy fantatrareo ve izany? Tsy fantatrareo ve hoe ny karana ny tena tompon'ny fahefana tao Madagasikara ary n'iza n'iza fitondrana misy tao? Tsy fantatrareo ve izany? Tsy fantatrareo ve hoe ohatran'ny hoe any raha iteny fotsiny ohatran'ny hoe voilava any amin'ny sud-est any izany, any amin'ny route lalana makany Anosivarika moa filaza azy. Misy valengeza be, valet d'or moa filazan'ny olona azy. Tsy fantatrareo ve izany hoe ny sinoa tena sinoa aman-jatony mahery no mitrandraka ao amin'izao fotoana izao? Tsy fantatrareo ve izany? Tena ny sinoa no mitrandraka ny volamena ao, malagasy tsy afaka miditra amin'izany. Tsy fantatrareo ve izany? Tsy fantatrareo ve fa ny Sri Lankeny tena manjakazaka miresaka safira any Ilakaka? Tsy fantatrareo ve izany? Tsy fantatrareo ve ny fidongina tany nataon'ny karana tamin'ilay iza tanan-drano sa iza le fasana ara tena nododinina zandarma mihitsy satria horavana amin'ny fasan'olona? Tsy fantatrareo ve izany? Zay mahatonga ana miteny hoe nareo anie vahoaka taloha ary tsy hoe zava-baovao aminareo izany fa nahagaga dia izao. Rehefa tonga amin'ny fitondrana nareo dia lasa modinareo fanina izany rehetrarehetra izany. Dia lazainareo fa zany indray no anakorotana anareo, zany lazainareo fa zany indray no mitetiky ny hanongana anareo. Ionga-potsiny eo nareo fa tsy za akory ny hanongana anareo. Tadidio zay, tsy manana fahefana na fahafahana hanongana anareo fa ianareo ny ionga-potsiny eo satria maninona? Tsy mihaino ny feom-bahoaka nareo. Ny vahoaka efa miaikaiky, maninona nefa nratsorona fotsiny iny tsy mila hoe mandaingana, tsy mila hoe mamitapitaka vahoaka, maninona ratsorona fotsiny? Fa tsy ho vitanareo mamahany io délestage io, tsory ampafantaro vahoaka izany dia mionona ny olona. Fa tsy sabotage, tena lasa mahamenatra le izy zay le natonga nahako somary nanao ihany hoe rehefa vita ny coup d'état dia sabotage indray. Coup d'état moa iny dia nanjavona takany tsy nisy hatramin'izao, tsy hita hoe iza le vazaha saika hanongana. Nefa dia nirehana hoe 10 miliara mihitsy ny saika hanonganana anareo. Sy hanongana anareo ve ny vazaha? Ny frantsay ve ny tena hanongana anareo? Tsofony fotsiny tsika dia vita. Avy eo angeza be nakan-Rajoelina raha lazainy Ramika fa hoe tena ohatrany tsy mieritreritra hoe frantsay naka azy
fa ny olona ve adala kosa aminao ry zany avion frantsay ngeda be iny fa tsy hoe akory hoe avion kely jet privé na iny avion ngeza be iny ve de lazainao fa tsy ny frantsay sa misy firenena fa manana avion ohatran'iny ty amin'ny faritry ny océany indianina fa zay le teneniko hoe lasa mamitapitaka de lasa mandangalanga de zay mahatonga ny teny hatrany voalohany hoe tena tsy miova mihitsy le olona le fahefana ve malasa gaiky sa mampitapitapy. Zavatra tiako tenenina aminareo de tsotra ny navaliko tamin'ireo olona zay niteny tamiko hoe lasa lavitra loatra satria izy ireo de niteny ary tsy mamelatra ny teny an'izany ary tsy zava-nizany andao hiara iasa inona ny azo iaraha miasa fa hajanony io zavatra ataonao io de ozy aho hoe za tokoa raha hoe toerana nomenareo tsy mila an'izany aho za tsy hanao ohatran'ny hafa akory ka hiazakazaka amina seza mazava be zay fa raha ohatra tsika hiaraka hitolona mbola manana fotoananareo zao ndao hiaraka hitolona ara satria anareo fahefana ataovy niady amindreo karanireo satria manana fahefana hiady amreo nareo raha tianareo ny ampivadika ny opinion publique de zay mediva amreo karana sy ny sinoa sy reo vazamanjanaka am Madagasikara reo raha tena nadio ianao monsieur Mikael raha tena nadio ianao de ataovy tena izy mifanadiovana fa za mody safisafona fotsiny fako fa tena ataovy mifanadiovana am Madagasikara raha vao daholo reo institution reo tsy mbola tsy reraka am teny an'izany fa rehefa mbola tsy manao an'izany ianao alefasy eo daholo je fitabitronao fa ianao de mbola fitaovana nampiasain'ny fitondrana teo aloha ihany zay hitan'ny olona ne zany am'izao hoe hitan'ny olona fa merimberenana sy nyfamadibadiana ataon'ireo mody préfet sy ny karazany za ho averiko tsara tsy mitovy firena politika amin'ny nga Fidèle Razarapiera fa tena manaiky hoe marina ny zavatra teneniny na préfet io na inona chef de région ho toendrena sy inona de miteny anareo fa tsy maintsy mbola olon-drajoelona sy lalatina be molotra no betsaka mahazo toeranao zay ka de misy nareo no miteny hoe alao izy aloha hiasa voaray volana tokoa tena mariny zany voaray volana sy ny roa volana mariny zany fa voaray volana sy roa volana de tena hita hoe agegena miopapany zany ny zava-misy vao mainka amin'ny tombony délestage vao mainka tsy misy ny rano tongavan'ny karana atao amin'ny assemblée nationale inona ny zavatra natao tsy isy vahaolana navadibadiky le raha manotoy fotsiny rehefa mipotsipotserin'ny ka Fidèle Razarapiera izy hoe ianao ry be solomaso lasa misy an'izany hoe tsy azo tenenina satria contrat fanaovana manokana ka tsy azo dévoilena raha matotia fa nga zava-anaonga io malagasy any mantoany vola io fiainan'ny malagasy any io ka hoana ny lazainao tsy azo zany zavatra confidentiel zany tsy azo misy clause ao anaty aza mieritreritra ny olona mitapy ianao raha matotia za tena momba ny Razarapiera mihitsy aloha amin'iny momba azy mihitsy ary niriko de olo mba hitoy ny zavatra ohatriny reny mba hitoy fa tena efa tsy tafavoaka tsony ty baolina ty am'izao fotoana zao tena ty zavatra teneniko anareo misy ministra ao anatin'io gouvernement io mitady lalana elana satria tsy mahataty an'le pression tsony hoe tena na izy mahita hoe tsy mandeha am'izay loniny ty na izy mahita hoe zavatra tsy milamina ny ampanaovina azy de efa mitady lalana hitsoahana fa tratran'ny menazy de mifitsaka aloha fa za miny fa raha tafavoaka manao mission aty ministra iny tsy hitanao tsony iny za mino an'izany ary misy vitsivitsy izy ao efa miray hevitra ny am'izany ny tena teo hoe lazain'ny fitondrana fa zany ray hono no mikenikenina fanakorotana nanonganana zao fitondrana zao fa rehefa miteny zany ny olona de hoe mikonkonina fanonganam-panjakana ny zavatra tiako ampahafantarina anareo ary nareo manana service de renseignement malala tsara nareo fa ny karana am'izao no mitady lalana indray anonganana anareo karana no mitady lalana anonganana anareo satria maninona fatany fa mitady vilivily io mantsy ny zavatra tokony fantatritsika malagasy de zao misy karazany roa reo karana mpambotry firenena reo misy reo miaraka tamin'ny Rajoelina
de nisy ireo niaraka tamin'ny Garavatomanga. Ary reo olona reo ady hevitra be natao tamin'iny zavatra iny hoe anongana sa tsy anongana. Taony nalala hoe cinéma ny no atao fa to kosa nalala hoe raha io cinéma nareo ny atao de ny aty amin'ny parti anay no vo mazava be zao am'izao clan Garavatomanga am'izao ny resy izy am'izao satria alefany amin'ny daholo ny ohatra rehetrarehetra ny rihatra moa zany alefany amin'ny daholy. Fa reto le tena mpamboty firenena taty amin'ny sisiny reto mody tsy rarahina de mody hoe novana mandadary international ny Ngarajoelina zay le avoaka foana le fanambarany le filazana zao mandadary international lahoany aza mandreborebo vahoaka fa tsisy olona azonao rebirebena am'izany. Ianao raha mbola fanjakana tsy te hantsy akatoavan'izao tontolo zao ko iza no andray mandadary international anao. Fa zany le entina fotsiny andaminaminana saitsika vahoaka. Ny tiako tenenina de zao, ianareo amin'ny fitondrana, mbola anareo zao ny fahefana, mbola manana fotoananareo anovana famindra. Averika any manana fotoananareo anovana famindra, mikaikaika amin'ny vahoaka, raha ohatra ka fonony vahoaka aloha ny tetavinareo de tadidio fa tsy tafavokinareo am'izao lalan'izao. Ny zavatra niseho tany Tuléar nisy nitatitra an'izany moa fa afaka manamaro nareo na mandiso. Fa rehefa tonga tany Tuléar Ramika de nanao karavanina koa ny karana. Raha marina zany de azonareo marinina eto, raha diso zany de ialako ny lainga satria zatsy nanatrika. Fa nisy olona nitatitra an'izany ary nandefa video fa tsy azoko alefa eto moa le izy. Zany ny zava-misy mirehareny karana am'izao hoe anay ny firenena. Ary ny tena mampalahelo anahy, misy moa nareo mampirisika hoe mba valio fa misy olona manenjika anao. Zany ray tsy mba mpanao ohatra ny fanaon'ny olona hafa zany hoe rehefa misy manenjika de valiko satria lasa manome valeur le fanenjehan'le olona le izy. Henoko daholo hoe nisy razoky mpihira nyteny hoe rasista hony rasista ho an'ny malagasy tompoko. Tsy mamenatra miteny an'izany. Ianao manana ny clanao fa za rasista ho an'ny malagasy. Amiko ny malagasy ny tompon'ny Madagasikara, amin'ny malagasy io. Fa raha ohatra ka natao hoe any karany de natao hoe Inde, na natao hoe Sri Lanka, na natao hoe tsaika Bangladesh ohatra, fa matoa natao hoe Madagasikara de any malagasy zay. De misy ndraiky io moa no teny hoe za de mercenaire. Ore olona mercenaire ahoana? Tsy azoko le mercenaire, tsy nareo no teny an'izany ve ny tena mercenaire politika sarangorangotra am'izao rehetrarehetra zao. Arak'izay le teneniko hoe za tsy hamaly be anareo amin'izay zavatra teneninareo fa alefako fotsiny tsy indrom-paingotra. Fa matoa ny olona ary jereo tsara ny commentaire ao. Za mamaky ny commentaire zay tenenin'ny olona, hitako ny fanakanana fa hitako koa ny tena ny akamaroan'ny olona de makasitraka an'izao zavatra ataoko zao satria miaina an'izao zavatra teneniko zao ny olona. Fa matoa ny olona mitroatra de noho ny amin'ny nataonareo zay ihany io. Na hanao compte fake nareo anopa zany matsy zao zavatra misy. Mipongatra daholo ray ny compte fake ohatrany tamin'ny andro Rajoelina mihitsy misy am'izao. Pongatra daholo ny compte fake de le miteny ratsy manopa. De zaka any efasy foana fanopanareo fa raha niopa honina faty efa ripaka amin'ny malagasy. Fa tsisy dikany amiko zany ary za tsy aza eritreretinareo fa nany amin'ny message privé na inona raha manopo nareo de amaly anareo amin'ny opa. Tsy misy zany, tsy hisy zany. Aza manantena an'izany satria tsy hidina ambany de ambany ohatran'izany ny tenako. Fa ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny malagasy nitolomako. Ary ampiakatra an'izany hoe voninahitry ny malagasy zany ny tanjony. Ka de zay no tiako tenenina aminareo androany. Manomboka misaviritaka ao ambony ao zao, manomboka misaviritaka, manomboka miseho tsy fito fizakevitra satria misy nefa manomboka te hoe andao marina moa maninona marina moa raha tena asiana am'izay reto karana reto fa misy ny blocage any ambony any, normal anie zany misy amin'ireo olona anatin'ny fitondranareo any vila karana no mipetraka
de ahoana moa ny ahafahanao manenjika an'le karana mampiatrano anao. Ny zavatra teneniko anareo farany de zao: inona ny sarisary momba amin'ny Madagasikara ary ty zavatra teneniko ty apetrika ny ambom-ponareo no mahatonga miteny an'ity. Fa tadidio hoe isika malagasy Madagasikara am'izao de ohatran'ny hoe tokantrano anankiray mandray vahiny. De rehefa tonga tokantranonao le vahiny a, de le vahiny no mipetraka eny ambony latabatra misakafo tsara, amena azy daholo, mikarakara be ianao, mikarakara sakafo, ampiana azy daholo, nihaja mambony-nahitra, mipetraka eny ambony latabatra. Fa isika le manasa, tsika tompontrano mipetraka amin'ny tany, de tsy mihinana koa ny zavatra hohanin'le vahiny zay nasaitsika, fa le zavatra le latsaka, le taitakanina latsaky le vahiny, le tolatolana latsaky le vahiny no hohanitsika. Zany io Madagasikara io am'izao fotoana izao. Tsika ny tompontrano, tsika ny mpikarakara sakafo, tsika ny nanao ny rehetrarehetra, fa tsika ny tsy mahazo mihinana an'izany. Zay ahatonga sainantsika ny mahatonga amin'ny tantaran'izany miteny an'izany, mba hapetrika ny ambom-pontsika. Zay mankasitraka ny fanarahanareo satria tsy averiko foana. Za tsy nanapo an'le hoe hiparitaka be ny video ataoko, tsy nampoziko zany, fa hay tena amanetsiny nareo no mitovy hevitra. Za mino mihitsy matapitrisany e. Fa tsy ny olona rehetra koa moa no mahita Facebook sy ny mahita an'izao zavatra zao, fa raha hoe tena nanadiady any amin'ny fomba fijery a, hay tena ny malagasy, ny akamaroan'ny malagasy no marary fo am'izao zavatra zao. De ny fanjakazakany vahiny, fanjakazakany karana, fanjakazakany sinoa, fanjakazakany reo vahiny rehetrarehetra tonga ao Madagasikara, patro. Zay fa de mankasitraka indrindra de amin'ny manaraka indray, Madagasikara any malagasy.